Sefteto, natoerana ianao azafady. Nampiantso anao hony ianao. Iama tsy dia ahodintsika lavitra ilay resaka valoha tonga dia fanontaniana vetrany hoe iza moa ny anaranao ty azafady. Resaka matotra ve ilay izy sefo? Fisaka raha ilalao an'izany. Raha sahinao mamaly tsotra fotsiny mba hampahaingakangana kely an'ilay resaka. Raha matora fahendrena fahamatorana tompoko. Dia monsieur fahamatorana raha atao ampiasana. Fa eo indrindra isika. Namoa ny tena hoe ny recrutenanao ty. Tena antom-pisinao atao amin'ity orinasy ty. Bon, ianao ihany dia efa afaka mamaly ny fanontaniana teo a. Ny tiako hojerenao fotsiny anie raha amin'izay fahamatorana mba afaka manome fanazavana an'izao vidéo izao ve ianao. Allez maintenant tous. Ras le cul, moi, d'avoir l'air mignonne. Je veux être bonne. Vous croyez que ça intéresse qui? Un petit chat grognon à part des gamines à la con ou des pédophiles dégueulasses? Fais chier. Moi, je veux que le mec se retourne sur mon tricul. Je veux pouvoir me bourrer la gueule, me faire sauter par qui? Je veux bordel de merde. Je veux de la bite. Faut surveiller ton langage, ma petite, parce que ce n'est pas une façon de parler aux grandes personnes. Vous voyez. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Oh my gosh. Tsy zavatra tokony ampime mihitsy monsieur fahamatorana. Efa manambady amanjanaka, efatra ny zanako io ramatoa io. Tsapa hoe tsy mahavita manatanteraka ny asa sy andraikitra parandraketina anao ianao monsieur fahamatorana. Tsotra fotsiny ny zavatra ataonao. Manome fahamatorana ny madame Antso. Averiko aminao ihany a. 3 taona latsaka io madame io. Tsy hoe sanatria mialan-draikitra tompoko fa raha araka fahafantaranareo anazy a tsy izaho rery no mpiasa atao amin'ity orinasy ity. Mety hoe tamin'ny pause goûter io zavatra io no niseho. Asainao raha mahafantatra fa misy varotra mofo akondro zay etsy akaiky etsy fihinanana goûter rehefa mandeha ny anoana. Matetika ny zavatra iainako ato amin'ity fiasana ity a rehefa tsy eo a dia le madame sa ramsesa mademoiselle sa tsy haiko tsara fomba hikalifeko an'le olona tsy amin'ny accueil atsy izy matetika no lasa manolo ny toerako a dia lasa mibaiko ny neuro. Zany hoe manao abandon de poste zany ianao io. Tsy hoe sanatria hoe mandany teninao fa aiza kosa sefo dia eo foana maraina atoandro hariva ny andro fety ny andro sabata sy ny sisa mety tsy asiana pause mihitsy fesana. Ka izay mihitsy nampanatsoko anao androany. So dia tokony hiakatra amin'izay ny andraikitra sahanao atao amin'ity orinasy ity. Tombo ve zany ny ora fiasako tompoko? Tsotra fotsiny monsieur fahamatorana. Hiakatra grady ianao nidikan'izay. Sa tsy mazoto amin'ilay poste? Tena marina faly sahirana kely a. Raha tsy mazoto ianao efa eto ambany masoko eto ny CV any madame Entitra moa. Tena mifona kosa aloha sefo be a. Ny tena marina tsy zarery fa tena tsy mety aminay menakavy kely ato ampiasana mihitsy ny madame Entitra iny. Efa nyray birao tamin'ny herintaona ohatran'izao tsara mihitsy fa tena sanatriavina ohatran'ny olona tsy ampafirana izay manao miaramily madama kely. Tsy hoe Entitra ny anaranao sy ny andraikitra sahanao dia tsy maintsy hoe hiavonavonanao daholo ny olona rehetrarehetra ato ampiasana kosa. Tamin'ity building tato ampiasana zao tsy nisy olona nentin'ny ray groupe tamin'ny mihitsy. Mampalahelo ihany kala fa tao ahoana moa fa izy no safidy an'ilay lalana. Ka anao no manapaka e. Ilay izy aloha tena voninahitra lehibe ho anahy ary tena tsy afeniko aminao fa tena faly ana handray an'izany poste omenao izany sy izany andraikitra omenao anazy izany. Fa araka ny efa fantatrao ianao moa mpitarika an'ilay izy a ny asan'ny ankizy atao ampiasana diso mifampidipiditra be loatra. Dia hitanao ho lasa misy fotoana mifamingana kely ihany izahay. Hitanao ankamazao ny olona fa tsy afahako manome fahamatorana zato isanjato an'ny madama kely Antso izay tokony vatana esantsika ity a. Maly izao nanjakazaka be mihitsy ny madame Akamona nefa ny betsaka ny sasaviliany zareo teo tena hoe amin'ny taona. Ny ato moa samy olo-dehibe dia sanatriavina ve za ve nibaiko an'ny madame Akamona hoe mba ataovy rery madama ny asanao hainao ihany ngamba an'ilay izy. Otra be izany e. Raha Akamona ny manelingelanareo menakavy a tsofirana izy andeha. Tsy manana fahafahana amin'izany kosa aho e. Dia omeko anao fahefana. Tsotra tanjontsika monsieur fahamatorana. Ny hamatotra amin'ny madame Antso amin'izay. Efa dily izay fotoana adolescente anazy izay. Ny tena manana be loatra ny personnel ato ampiasana. Manana poste izy nefa tsy dia ilaina intsony. Nefa mandany karama. Fa zanakay manodika tongavany e.
Fivorina sao dia zao. Lany mainka kala entitra konga ty. Zao dia zao. Ok, calmos, palmosy. Voarainareo ve le mail lena lefa ny CFB antsika rehetrarehetra iny? Ka dia arabaina zany ianao miaso sefinay. Maimbo attention izy zany. Le zavatra le fomba ilazako amin'ity zavatra ity somary délicat kely ho antsika rehetrarehetra. Raha ny fahitako anazy aleo tonga dia mitsotra monsieur famatorana. Tsapa mantsy hoe zavatra manandanja be le zavatra ho tantarainao anay androany iny. Ok, ny antom-pisiny zao fivoriana zao androany dia somary andamina kely ny mise à jour amin'ny fomba fiasantsika ato ampiasana tsika zany hoe ny poste iasa ato ampiasana ny maromarona kokoa. Araka ny sefimantsy dia ohatra hoe zarery ny tompona maha-olo-dehibe na tsy maha-olo-dehibe any madame Antso. Betsaka isika no tokony hoe miara-mifarimbona mba hanatanteraka an'ilay asa nefa indrisy misy ireo mamingana an'izay tanitsika izay eo ilay tiako atongavana. Dia zany zany ovatako. Zao le tsy manidina tsy miasa antsony ary zarako ohatra hoe anaova lisaka G permanent na hoe retraite anticipée sans ok milama aloha zany na tonga dia raisa madame fahazotoana ny brahoany madame akamona na androany dia androany vita fivoriana renao dia efa tonga dia mifindra trano tsy manina. Zareo tsy manina nampiasanareo 7 jours sur 7 ary 24 heures sur 24 zaho azoto foana fa le congé ty ny tsy tiako dia le repos forcé anareo ty. Ok milama aloha zany iny satria madame Antso reny mpianakaviana zany hoe ary mpianakaviana zany dia mbola mila zavaina noho izany dia mila trano milamina sy madio izy fitaratra izany atao hoe fahamatorana izany fa zay soratra ato anatin'ity application ty vehivavy maro mila tokantrano madio sy milamina manamora ny serasera dia manasa madame fidiovana koa akabrao ao amindry madame fahazotoana fady tsy hoe tena korotana an'ilay organisation vaovao anao fa efa mampolo taona maromaro ihany izay sy madame ajajona ny ray brao dia ohatra mba mety amin'ilay fiarahamiazy misy zavatra tomombana zany dia tena venao fa hoe ampisaraka anay efa tsy amin'izany tsontsika izao anavelako nanao izay tianareo nataonareo firy tomaty zay dia inona zavatra azotsika Antso tsy matotra efa tena hoe niatra tamiko fa nalabaraka satria ohatra hoe izaho tsy manatanteraka ny asako efa ela na andolantsy ataon'ny madame Antso ary efa ela na zazakely nazy tsony justement napetraka i madame Saina tamiko ny fahatokisana noho izany izay fomba hitondrako anazy no ataontsika amin'izao tsy misy kasikely antsony ary tsy miteny tsony ianareo justement madame Ajejona mialatsiny milelampalady aminao mifona aminao fa dia raisa madame famontina na braho anao. Fa inona koa zany raha tsy mifanaovany zara ny tena hoe antoka mahatsara tarehana azy. Efa ianao no tena antony nampatonga anazy tsy tia raharaha. Fa nga koa safidinao anay raha hoe mademoiselle Aingitrangitra amin'izao safidy hoe ho chefinay avy amin'ny tolo io tsy fitiavana manao raharaha io fa tsisy idiranay mihitsy. Lasaizy izay. Présente. Mialatsiny tamin'ny fahatarana fa j'étais un peu retenue tatsy amin'ny accueil tatsy mais purée ny alotony ao amin'ny accueil ao koa ça c'est qui le responsable hein. Allez allez miantso anao madame Fadio na maman je savais pas. Après j'ai appelé, j'ai envoyé des messages. Après les vehivavy tamin'ny accueil iny teny anao hoe hatsoy amin'ny fixe ty. Ah non, mais avec les microbes et les corona et tout ça, déjà que na retraite tout le monde vous avez même pas like de cache-couche. D'accord, ça c'est un cache-couche, alors je suis désolée parce que ça elle n'oriente à la fin mais natsika. Et puis du coup nandalo c'est qui déjà la meuf les mami Fatarana ni antifone. Ah ouais, je t'appelle Fatarana. C'est évident. Et Nassina ne autre chemise qu'elle m'a dit un micro mais moi avec mes chaussures, vous savez, c'est cher les chaussures. Moi je voulais pas écraser tout ça des veuillez m'amener j'ai gagné elle a fait un peu le truc quand tu m'as nouvelle best des heures à ton février. De quoi on parle déjà? Bon, refa naman Fatarana mo zany dia mazava ho azy fa tara foana ka eo mihitsy le olana ianareo menakavy reo miray petsapetsa loatra antony tsy mahamatotra ny madame Antso dia ohatra ny hoe zany tsy miasa tsy arako mihitsy le resaka mazava ho azy tara foana ianao raha misy ny tokony olona divanareo voalohany dia za nareo lasa tsy tiako isika menakavy ato ampiasana hoe miady ohatran'izao satria opasinareo koa zay mila mijoro amin'ny maharem-pianakaviana anazy madame Antso ary isan'ny tena sakana lehibe amin'izany tanjony zany hoe izy ity miaingitraingitra raraty c'est ok mazava de toute façon ça tu m'insistes ça c'est des gavin de Cournia je sais pas si tu as compris moi je vous dis tous hasta la vista de toute façon moi avec le boulot ma nana chef et tous ces trucs qui va avec je suis désolée moi je ne travaille pas je suis une princesse
Zany tsy mahavita ninina raha ohatra hoe démission ny mademoiselle Engitraingitra ataoko ahoana fomba nakanako any madame Fazotona amin'ny etraketraka ataony amin'ny hoan-tanana rehefa vita avy manao manicure anisan'ny tena indispensable amin'ny fiainana mihitsy tompoko fanaovana hoho dia tampotampoka eo izy dia omeny hevitra tampoka dia anasa vilina dia ikosika vilany azafady kosa ny aso dia tokony le manicure mihitsy no ohatra ny ajarona fa reny ange tena mandalo vola be mihitsy mangina ianao madame Kahietra fa raha ianao no mena telo tsy manana plasy ato anatin'ity vatanyity intsony ny botsebotsé raha moa tsy izay mihitsy hatraminah koa ve ataovy sérieux tena marina foatany izao kosa naninanareo marina mbola tsy hitanareo moa reny vehivavy 30 taona mananjalaka mbola voasinga ndray manambady dia aveo rodana satria nandroaka anahy teo amin'ny fiainany nandronanao hodebana tsy midika mihitsy hoe voavadika ao toto seracoincé mihitsy madame Antso e zao tsy maintsy voatonona foana rehefa misy vidéo an'ny madame Antso baraka fisondrotaka ihany région fandehany minoa ianareo fa tsy mora ampy izao fanapahan-kevitra izao Mandroso, Joseph be, mitady amony ianao. 127 vues fotsiny raha misy dia misy ilay vidéo momba ny famalomana lobaka navoakantsika iny Miezaka be aho manoratra vidéo Joseph fa tena tsy talentako ilay izy ka mila miketrika kokoa ianao e na ohatra verina maha Beaumartin fa hono izao tsy fahalalam-pomba izao monsieur Karkaroko tena mialatsiny fa andalanaka aty amin'ny branche be dia henoko hoe resaka retsaiko ny ankina dia tsy afaka miandro mihitsy ianao tena mifoana tsy zany metraka amin'ny taratasy ny démission akoa atraso aloha manina tena marina hitaka tsy dia ilainareo tsony atao amin'ny orinasa dia alohan'ny anapahanareo hevitra hoe takana amin'izay raha karokaroka dia aleoko ny anina teo tonga aloha tena ianao mihitsy anie monsieur Karkaroko no tena ilaiko izao hitanao programako mihitsy avato amin'ny brao madamosana dia tsy maintsy andeha anatona kely anao ihany satria misy problème na resaka vujaine zay resaka voandresahana sy madamosana tetika raha hitanao ny ery amin'ny tableau ery tsy amin'ny accueil ery fa nidina dia nidina mihitsy ny jaine sy resaka vuan'ny madame Antso zany hoe milanao zany milantsika sy ianao mba hoe tsy haika ianao nazara tsy fantatra hoe mba hoe hanoratra vidéo vaovao ampiakatra kely ale izy arak'ilay resaka ity tena marina voalasa daholo ny ankizy ohatran'ny tsy mahagaigaika sy fainifainina nanome fifaninana tato ampiasana dia mazary tamisana ohatran'ny dia tena motive tsony CFP lasa raha azona ihany raha famatorana ny fiainana eny e kena anie zany ho andry adala menakavy sy ndry troupendry grain de folie rehetrarehetra e zavatra tsapa mantsy le vidéo misy any ampondranany reny mitako tena hoe tiany olona ao amin'ny Facebook zay zavatra tsy mety azoko mihitsy ny aloha hoe inona ny antony izy fa raha izany ary madame Sefo raha ireny no mampiakatra an'le gemme sy mampiakatra an'le vue atsika dia sao dia tsara hoe averina ihany ve ny zareo mankala haingitraingitra jejona sy ankanoana manampotra ka tsy azoko hoe inona moa zany nidiran'ny asan'ny ristely reo amin'ny asanao e tsy ankanoana ve ny tena hoe manakana ny asanao tsy andeha tsara monsieur Karkaroko fitesity zavatra ty tsy nitondran'io ianao teo aloha tsy mametraka fanontaniana fa manjary tsy mety le pub Pasanareo mieritreritra fa tsy akamako be reny nalefanareo reny okala jejona tamin'izay hoe manimba hoanao ny fanasana vilia adidiko tsara mihitsy kala haingitraingitra tsy dia tsara fofona hono rehefa savony fanasana vilia izay iakamoany etsy andany no mamely an'le hoe lany teo amin'ny fanasana vilia ny fataon'ny rano noho n'izay ireo marika rehetrarehetra ny akamaboniny izay miasa be ny posta karokaroka ny olona miasa amin'ny impec nanao an'ireto vokatra reto io na tianao na tsy tianao sasa vilia tsy maintsy ataonao fa rehefa misy an'ireto karazana vokatra be reto manamora fiainana sy manamevana ny raharaha tsy misy be dia mihitsy ny era ohatra hoe manjify ka io niza toetra atao ampiasana enina farak'izay lazaintsika fa tena tsisy ilaivana azy ary tsy misy tonga dia hoe ratsy na tsara zany fa ny tsara tsy misy raha tsy misy ny ratsy ary ny ratsy tsy misy raha tsy misy ny tsara resaka sasa vilia filozofika besandilova misy manantena fanoratra vidéo tsara sy afinaritra ary be vue ianao zany amin'ny manaraka eo efa vita
C'est de l'eau, frère. Viens, ça, monsieur Carcar, caca. Ça, des bateaux, finissent à me mettre un petit poste.